Niroso tamin'ny fampiofanana ny andiany voalohany amin'ireo mpisolo vava izay andinika ny fizarana traikefa ny makasika amin'ny fifandirana misy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana ny tompona andraikitra. Ny tetika sapakta moa no mandray anjara mavitrika ao anatin'izany. Mpisolo vava avy amin'ny olafitra ny mpisolo vava eto Madagasikara misy 700 mahery no nanaraka fampiofanana fizarana traikefa mikasika ny fifandirana mety hitranga rehefa misy fifidianana. Fampiofanana izay iarahana amin'ny tetika sapakta ary vatsian'ny volana Europeanina vola hatramin'ny 9 miliara ariary. Tetsy amin'ny hotely Ibis Akorondrano no nitanterahana izany fampiofanana izany izay naharitra 2 andro hatramin'ny androany. Zany hoe le atrikasana ny tao nanomboka omaly teto amin'ny hotely Ibis zany dia fizarana traikefa momba ny fikarakarana ny fanolanana eo amin'ny raharaham-pifidianana. Zavatra fampizarana tao dia namerenana ny fombafomba ny pitsopitsony rehetra mikasika ny antota taratasy entiny eo amin'ny fitsarana momba ny fifidianana. Iarahantsika mahafantatra mantsy fa izy fotoana ohatran'ny nomenatsiny ihany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana lazana fa ireo fitarenana tonga any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ohatran'ny matonomoka fotsiny ihany. Laza nefa ny zareo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa tsy tomombana araka ny tokony ho izy ireo atota taratasy tonga any amin'ny zareo ka izay no nikarakarana an'izao atrikasa fizarana traikefa zao. Mbola voampahany sy voalohany ty fampiofanana mikasika ny fifandirana mety hitranga rehefa misy fifidianana ity. Aorian'ny 25 oktobra tokoa dia mpisolo vava manodidina 900 hafa manerana ny faritra no azo fampiofanana entina hampiomanana azy ireo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa hizara torolalana mikasika ny fifandirana mety hitranga rehefa misy fifidianana ny tetika sapakta ampiasain'ireo kandidata sy antoko politika.